Anatin'ny tontolony lalao kosa Andriamatoa Andrinakanga Davy monina eto Antananarivo no nahazo ny loka goavana tamin'ny fisarena tombola izay nokarakaraina sy niarahana tamin'ny Marilon sy Montos mofo izy moa no tsara vita nakana azo ny motoscooter. Fantatra androany nandritra ny fisarina ireo olona telo nahazo ny loka goavana tamin'ny tombola yes nokarakarain'ny Marilon sy Montos. Iravoary Soa Emilie no nahazo ny finday avolenta, Ramatoa Voahira no nahazo ny kilalao Nintendo DS, Andrianakanga Davy kosa no tsara vita na nahazo ny motoscooter. Marina fa anisan'ny antonena amerenana ny fisarena androany ny tsy fahatongavan'ireo olona voasarika tamin'ny fisarena voalohany ny faha-telopolo ny volana Jona, saingy tsy tonga naka ny anjara lokany izy ireo. Monsieur Andrianakanga Davy. Oui, bonjour. Manahoana toko. Avy aty amin'ny Marilon sy Montos le miantso anao raha tadidinao nisy fotoantsika nikarakara kilalao ny faharoa amby roapolo volana avril latsa teo ka hatramin'ny faha-telopolo volana Jona. Nisy an'ilay karatra ankikisana rehefa nividy vokatra